Ny fiangonana Kristam-basia Madagasikara dia falamiarabanao indray amin'ity talata voalohan'ny volana Jolay ity, ary falimanonona hatrany ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsiraray avy. Ny rapsodian'ny fahamarinana izay horenesika androany dia ampitondraina ny lohateny hoe Mpitondra Hafatra Misy Fiatraikany. Jerentsika antenin'Andriamanitra amin'ny Romanina toko voalohany 9:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny jiosy aloha dia vao avy amin'ny jentilisa koa. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay torintsika dia hafatra tena mandaitra, hafatra izay mitondra vokatra tsy azo lavina ho amin'izay mino izany. Izay no antony tsy maintsy haingana ianao ary sa mizara izany amin'ny hafa. Tadidiko aho ny resaka tamin'ny lehilahy iray izay tratrin'ny areti-po, efa tena ratsy be. Ny dokotera maro nizaha azy dia nahita fa efa simba ny fony ka niteny fa mila mamindra fo izy, mila famindrana fo izy azafady. Fa rehefa nizara ny filazantsara taminy aho dia niteny hoe mandritra izao miresaka aminao izao dia hisy zavatra iova ao amin'ny fonao, fa ny any ataonao dia mino izay lazaiko aminao izany. Mino fotsiny ary omeo minitra vitsy monja amin'ny fifantohanao aho. Nanaiky izy noho izany nitoy niteny taminy aho, nizara taminy niteny fiainana. Afaka 20 minitra dia hoy aho izay no izy, ary namaly izy eny izay no izy. Ny fizahana manaraka natao taminy dia nampiseho fa manana fo vaovao izy. Lasa daholo ny nanahirana rehetra, efa imbetsaka aho no nahita an'izany. Tsy maninona hoe inona ilay nahazo anao, fa ity filazantsara ity dia tena mandaitra, hafatra Jesosy Kristy izany ary mitondra vokatra naiza voninahitra ho an'Andriamanitra. Rehefa mitondra hafatra mampisy fiantraikany ianao dia matoko tena. Izay no antony tiany Jesosy isika hatoko tena ny amin'ny filazantsara. Tsy afaka hiazona izany ho antsika samy rery isika satria mandaitra io, tena mandaitra io. Ny Baiboly dia milaza Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hitantsika izany eo amin'ny Hebreo 7:9. Ao amin'ny Romanina toko voalohany 9:17 dia hoy Paoly, fa tsy menatra ny filazantsara ny Kristy aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, ho an'ny jiosy aloha dia ho amin'ny grika koa, fa amin'izany no anehoan'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana mankamin'ny finoana. Tsy voasakany sisy tany ny hafatra, fa miasa any amin'ny firenena rehetra, amin'ny tanàna rehetra ary amin'ny olona rehetra izay mino. Manovana fiainana maro izy ity, mitondra fanasitranana sy fahasalamana ho an'ny marary, fanambinana ho an'ny mahantra ary famonjena ho an'ny very. Koa ahoana no ahafahantsika mangina amin'ny hafatra toy izany izay manova ny anjara voatendry sy manala ny lehilahy sy ny vehivavy maro amin'ny famoizam-po, amin'ny fandresena. Noho izany torio amin'ny fahasahiana ny filazantsara. Mandaitra ny hafatra, mandaitra amin'ny fotoana rehetra io na aiza ary ho an'ny olona rehetra mino. Aleloia. Andao hiarantsika manao zao vavaka izao, ray malalo, misaotra noho ny filazantsara ny Jesosy Kristy be voninahitra izay mandaitra na aiza amin'ny fotoana rehetra ary ho an'izay rehetra mino. Mitory ity filazantsara ity amin'ny fahasahiana sy fahatokinao